Ny maraina teo dia nisy ny sasasasany tamin'ireo fianakavian'ny cadre politika vao nahazo fampitsoran-keloka no tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana tapon'ny teny Anosy teny mazava ho azy naneho ny hafaliana izy ireo noho ny fahafahan'ny havany. Anisany tonga teny amin'ny fitsarana tapon'ny Anosy io maraina io Jackie izay zanak'Alamatoa ny colonel Andrianjafy Raymond. Ho azy dia tao anatin'ny 3 taona mahery ny andrasan'ny fivoahany rainy ary nilaza izy fa faly tamin'ny fanapa-kevitry ny fitsarana manokana misahana amin'ny fampitsoran-keloka. Fezeko mazava azy fa faly satria fa ela nijalia nandritra ny 3 tao tamin'ny 2010 l'année 2010 izao volana J 2013 fa 3 tao mahery volana raiky ngambany izay zany faly zay miandry ny fivoahany zay fijebony faly. Ny fisaorana dia FFM zany misaoranay satria raha tsy teo FFM reo fa raha fitondrana avao tsy namoaka an'zareo reo misaotra ny FFM misaotra ny reo anatin'ny Cour suprême manamoaka an'zareo amin'ny resaka amnistie io fa raha fitondrana tsy reseko rabaina tsy navoaka an'ireo tsy mpampanay. Ny fianakavian'i Général Raoel Jean Herniaina kosa dia mitaky fampitsoran-keloka ny raharaha rehetra ary ho azy ireo dia tokony nafana tamin'ny raharaha 7 febroary ihany koa ny havan'izy ireo. Mitaky ihany koa ny hamindrana ny Général Raoel izay migadra eny amin'ny fonjan'ny Tsefa izy ireo. Ary ny tena mampalahelo zany dia raha tokony résidence surveillée reo olona reo dia gadraina ohatran'ireny gadra mpamonoka sy mpangalatra reny any tsy hafa ka zavatra angatahana fianakaviana zany dia mba afindra sy farafaratsiny atỳ tanymora zany amin'ny tokony amin'ny résidence surveillée amin'ny général azy voalohany indrindra sy faharoa manaraka an'izany koa raha apaisement ny dedavina dia ngamba ny fotoana ny tokony ohatrany hoe mikarakarana ny gadra politika reo amin'izao fotoana izao. Amin'ilay taona izany ankehitriny dia les tensions tsy azo antoka mihitsy ka zay ny rangatanay mafy hoe alao izy farafaratsiny afaka mba mitsapitena sy mipetraka aty amin'ny toerana tokony misy azy mandra-pahalo. Ho an'ny fianakaviana izay manana havana tafiditra amin'ny raharaha rasy ampaibe kosa dia atsoam-panantenana azy ireo raha toka nahita fa mbola tsy tafiditra tamin'ity lisitra ny nahazo fampitsoran-keloka mivoaka maly ity ny anaran'ny fianakaviana izy ireo.